Faly miarabantsika tanora sy ny fiangonana manontolo indray. Isika rehetra izay manaraka an'izao fandaharana herinandro fiarahan'ny vavaka ho an'ny tanora izao amin'ity herinandro ity. Andro fahafito sahady isika androany izay jerentsika lohahevitra manokana mitondra ny lohateny hoe fiarahamonina voaova. Koa manasanao hanaraka ampahalianana an'izany fandaharana izany. Ety ampanomboana nefa dia andeha isika hiaraka hivavaka. Andriamanitra raina be fitiavanao, azonay antoka fa manahafatra tianao ampitaina aminay tsirairay avy indray ianao amin'ny alalan'ity lohahevitra fahafito ity. Mitenena aminay tsirairay avy vaingiony fanahy masonao ny mpiaino tsirairay avy sy ny vavako izay hiteny ihany koa mba ho voninahitry ny naranao rerany izany ary hitondra fiovana ho amin'ny fiainanay tsirairay avy. Fatononay amin'ny naranao Jesosy ny vavaka izany. Amen. Andro fahafito. Fiarahamonina voaova. Androany isika dia hifantoka misimisy kokoa amin'ny atao hoe fahafamanjifa na ilay antsoina amin'ny teny frantsay hoe consumérisme izany. Ety ampanomboana nefa dia te hisarika ny sainao handinika kely ny amin'izao fanontaniana izao hoe inona ny katsahanao amin'ny fiainana? Manao ahoana izany hoe fiainana mahomby izany aminao? Isika manko dia mivelona ao anatin'ny kolotsaina amin'ny fahafamanjifa ary anatin'izany kolotsaina izany dia fahasambarana no tanjona. Vokatr'izay fikatsahana fahasambarana izay dia mitady tsy misy farany mba hahazoana bebe kokoa ny fahafamanjifa. Lasa mieritreritra hoe azo vidiana ny fiainana misy heviny kokoa. Raha teneniko amin'ny teny tsotra dia lasa izao ny fotom-pisainana anatin'izao kolotsaina iainantsika izao hoe ho sambatra rehefa manana ny telefaonina hika farany ohatra, ho sambatra rehefa manaraka ny lamaody araka ny toetrandro ny fitafiako. Manao ahoana nefa ny hevitry ny Baiboly mikasika an'izany kolotsaina iainantsika izany. Ao amin'ny Romanina dia nanoratra Paoly fa tsy tokony hanaraka ny fanaon'izao tontolo izao isika. Voavolavola manodidina ny fahafamanjifa ny kolotsaina iainantsika amin'izao vaninandro izao. Raha miditra internet ohatra ianao dia mahita dokam-barotra maherin'ny 3 arivo isan'andro ary ny tanjon'ireo dokam-barotra be dia be mandalo eo masonao ireo dia milaza daholo fa mila bebe kokoa noho izay efa nananao ianao na hoe mila zavatra hafa indray. Anatin'izany rehetra izany anefa dia mamolavola ny fahatsapantsika amin'ny maha izy antsika sy ny toetrantsika ireny kolotsaina amin'ny fahafamanjifa ireny. Lasa mipetraka izany ny fanontaniana hoe aiza no toerana ametrahantsika ny fanantenantsika sy ny faniriantsika ao anatin'ny safidy tsirairay avy izay ataontsika anatin'izany kolotsaina ny fahafamanjifa izany. Voamarina tamin'ny fandiniana ary fa ao anatin'ny kolotsaina manana isam-bony amin'ny fandrefesana ny mpanjifa dia manana isam-bony ihany koa ny fahatsapana ao mandrery sy ny fahasombany tena. Mitaky fotoana ny fifandraisana amin'Andriamanitra, ny fifandraisana amin'ny mpianakavy, ny fifandraisana amin'ny mpifanolo-bodirindry, ny fifandraisana amin'ny namana. Kanefa ao anatin'ilay kolotsain'ny mpanjifa ny fotoana dia midika ho vola ka ny fifandraisana no lasa atao sorona mba hahazoana izay heverina ho fahasambarana. Ny olana anankiray entin'izay kolotsain'ny fahafamanjifa izay ihany koa dia izao. Lasa mifototra amin'ny fiankofana amin'ny tena ny mpanjifa tsirairay avy. Mitady izay hanomezana fahafaham-po ny filana hananany tena dia lasa manao ankila-baony avy, namana ny fianakaviana ary indrindrandrindra Andriamanitra mihitsy aza. Ny fandrefesana fototra dia lasa hoe inona ny tiako, inona ny tsy tiako, izany hoe ny tena ihany no fantatra anatin'izay. Ary na dia Andriamanitra aza dia mampalahelo fa lasa mila goavana mpivarotra fanambinana manome izay herentsika fotsiny ihany. Lasa maka ny fiangofantsika amin'Andriamanitra ilay fahafamanjifa ary mametraka n'Andriamanitra kosa ho toy ny vokatra hitovy laharana amin'ireo olo malaza na mety hoe hitovy laharana amin'ny tenantsika koa aza. Ao amin'ny Romanina 12 anefa Paoly dia tsy nanoratra momba ny fahafamanjifa an'izao tontolo izao fa niresaka momba ny hery ananan'ny soatoavina manan-danja ao amin'ny famolavolana amin'ny maha izy antsika. Fomba fiseho moderna ny amin'ny fitiavan-tena izay efa olana hatramin'izay ny fahafamanjifa.
Atsoina nefitsika amin'ny maha-kristianina antsika mba hiaina fanantenana sy fandriana samihafa amin'izay hiainan'izao tontolo izao. Antsoina isika ho fanatitra velona, izany hoe ny fiangofantsika dia antsoina mba ho eo amin'Andriamanitra. Ho fiangofana, fanompoana, fizarana, fifandraisana ary fitomboana satria isika dia mpianatra Kristy. Mihoatra izany ny amin'ilay hoe fifantohana amin'ny tena izay niresahana teo. Ao amin'ny Luka 12 Jesosy dia niresaka matetika momba ny fiakana amin'ny resaka fahafamanjifa io. No hazavain'i Jesosy tamin'izay ny fomba ahafahany zavatra iray miazona ny foditsika sy ho lasa tompontsika avy eo. Any ka ny tenantsika sy ny harentsika no lasa tompontsika, izany hoe lasa manompo vola isika ny hafaran'izay. Mampatsiahy antsika ihany koa Paoly ao amin'ny Romanina 12 fa tsy tokony hanaraka ny fanao isika fa hiova amin'ny fanavaozana ny saina. Manahoana re izany atao hoe miova ho amin'ny fanavaozana ny saina izany? Eo amin'ny solaitra eo dia mahita tenitsika fa tsy tokony hanao ny fanao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina. Izany dia voambaka ao amin'ny Romanina 12:12 hoe ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina ao an-taranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Manaraka izany dia tokony hanolo-tena ho fanatitra velona izao sy ianao. Amin'ny andiny voalohany amin'ny Romanina 12 miresaka Paoly hoe koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy no famondrapon'Andriamanitra mba hatolotra ireo ny tenanareo fanatitra velona, masina, sitraka Andriamanitra dia fampom-panahy mety ataonareo izany. Izany rehetra izany dia mitaky fiovana tanteraka. Toy ny amin'io sary hitantsika amin'ny écran io dia misy fanday anankiray izay miova ololo. Io lolo rehefa lasa lolo dia tsy hiverina ho fanday intsony toy ny taloha izy fa lasa tsara tarehy, lolo mahafinaritra. Izany hoe nandalo fiovana feno sy mahagaga izy. Ary amin'ny alalan'ny fifantohana amin'ny Jesosy no hisian'izany fiovana izany ihany koa eo amiko sy eo aminao. Mitaky fankatoavana tanteraka an'Andriamanitra nefa izany fiovana izany. Misy afatra ny fanantenana sy ny fiovana azontsika entina eo amin'ny vondrom-piarahamonina fehezon'ny kolontsain'ny fahafamanjifa iainantsika amin'izao vaninandro izao. Ny olona ao amin'ny kolontsaina iray izay mandeha lava, tsy misy fitsarana fa mitototo eto sy eroa satria mikatsaka an'ilay fahasambarana dia mety hahita fifaliana raha mahazo fitsarana manokana avy amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Mety hoe andro iray manontolo anatin'ny herinandro ve eo hialana sasatra amin'ny zavatra mahazatra rehetra. Ary azo tanterahana mivantana ao amin'ny sabata ny fankalazana an'ilay Andriamanitra mahay mifandray. Fanoherana ihany koa an'ilay fahafamanjifa izy io. Ao anatin'ny sabata manko dia mampatsiahy antsika Andriamanitra fa tsy midika ho vola ny fotoana satria rehefa mitsahatra ny sabata tsy afaka mitady vola intsony anatin'ny tontolo andro iny izany. Kanefa Andriamanitra dia mandrotsaka fitahiana be lavitra noho ny anatin'ny herinandro izay mampikotokoto antsika vokatr'ilay kolontsain'ny fahafamanjifa. Ao anatin'ny sabata ihany koa dia miala sasatra amin'ireo afatry ny fahafamanjifa izay rentsika ombeniombeny ny saintsika tsirairay avy. Ary miompana tanteraka amin'izay momba ny fiarahamonina ara-pifandraisana ny sabata satria rehefa sabata dia tafangona ny ankohonana manontolo, tafangona ny fiarahamonina ny fiangonana mba hifantoka amina zavatra lalindalina kokoa. Arak'izany ary dia singa iray afaka mampiena ny fahafamanjifa izay sabata izay. Kanefa misy anankiray hafa ihany koa ity dia fitombon'ny fifandraisana amin'ny isa-taranaka izany. Voadinika ihany koa an'ireo manam-pahaizana fa rehefa mahita ny zokiolona hono ny ankizy, izany hoe mifandray amin'ny zokiolona izany ny ankizy, dia lasa miena izay fironana ho amin'ny fisainan'ny mpanjifa izay. Faharoa, ny fahafatesana ihany koa dia manohatra n'ilay fahafamanjifa. Ny fiainana manko dia hazavain'ny fahafatesana. Inona no tian'izany ambara? Rehefa maty ny olona anankiray, izy moa izany efa tsy mahalala n'inona fa isika velona izay mahita olona anankiray maty dia afaka manao tombana ny amin'ny fiainana. Hoe raha ohatra tokoa moa ka ny laniako nitady ny fiainako no laniako
namezako fahafaham-po ny filan'ny tenako rehefa maty inona zany ny soa na inona ny tombony azoko anaty fahafatesana manoloana n'izany rehetra zany soa nefa fa nisy ny fitsanganana maty izay inoany fiangonantsika izy io dia mampiorina ho amin'ny fiarahamonina mandrakizay ary ny fiangonana adventiste amin'ny tandriny fafito dia anisan'ny fiarahamonina lehibe amin'ny fitsanganana maty ny fiangonana ihany koa dia fiarahamonina lehibe izay arahan'ny tanora sy ny antitra miaraka mankalaza ny sabata araka ny resantsika teo miaraka mifanampy hitombo sy hihoatra an'izay fahafahamanjifa feno fitaka iainantsika ankehitriny izay. Ny tantaran'i Daniela ihany koa amin'ny baiboly dia manasongadina ny fomba ahafahantsika miaina ary mivoatra mihitsy aza anatin'ny Babilôna moderna izay iainantsika ankehitriny izay maneho ny fivavahan-diso izany. Dia inge ho jerevantsika ny fanandraman'ny Daniela tao Babilôna voalohany indrindra fanalahidin'ny fahombiazan'i Daniela tsy ho azon'izany kolontsaina ny ainany izany ary azontsika tanora alaina tahaka ihany koa amin'izao fiainana moderna iainantsika izao dia izao ny tao am-pony Daniela fa anisan'ny fanjakana lehibe kokoa izy isaky nanao zavatra izany Daniela isaky nandray safidy Daniela dia tao am-pony mandrakarivo izany hoe izaho dia isan'ny fanjakana lehibe fa tsy tia fanjakana izay iainako mandalo miserana eto ihany. Afaka manampy antsika be dia be izany fomba fisainan'i Daniela izany. Faharoa, niara mivavaka sy nitady fanohanana tamin'ireo nama manana soatoavina mitovy aminy Daniela. Aizany zava-dehibe koa io namana io fa saingy izao namana manana soatoavina mitovy amin'ny antena dia ilay soatoavina manana fisainana fa isan'ny fanjakana lehibe kokoa dia ny fifanohanana amin'izay mpinamana izay ny fiaraha-mivavaka amin'izay mpinamana izay dia isan'ny manampy be koa izany. Fahatelo, namerimberina nampifanitsy matetika ny tarigetra ny tamin'ny fikasan'Andriamanitra momba azy i Daniela. Tsy nanao ny safidiny izany izy hoe inona ny filako, inona ilay tiako fenoina amin'ny fiainako fa nampifanitsiny mandrakariva tamin'ny tarigetra n'Andriamanitra izany hoe inona ny fikasan'Andriamanitra momba nahako ity dia nampifanitsiny mandrakariva tamin'izany. Ary ny fahaefatra dia Andriamanitra irery ihany no nomeny Daniela voninahitra tamin'ny zavatra rehetra. Tsaroany Daniela manko fa na ny fahiratan-tsainy na ny fahaizany manome ny dikany nofy dia Andriamanitra irery no mendrika ny voninahitra faratampony tamin'ireny rehetra ireny. Ka raha toy izao hozy Daniela dia Andriamanitra irery ihany no mendrika homena ny voninahitra faratampony ny amin'izany. Isika tanora ihany koa rehefa manomboka mahafantatra isika fa ny voninahitr'Andriamanitra no antoko isitsika dia mahita ny fiainana sy izao tontolo izao amin'ny fomba hafa isika. Ingany ho tanterahan'Andriamanitra amintsika tsirairay avy izay manaraka izao fandaharana izao sy mandray anjara anatin'ity herinandro fiaraha-mivavaka ity izany fomba fahitana izany. Manaraka izay dia misy ny fiarahamonina voahova izay nresahantsika teo. Nijerevantsika teo izany hoe inona ilay fiarahamonina amin'ny kolontsain'ny fahafahamanjifa, inona ilay fiarahamonina voahova izay tian'Andriamanitra hisy antsika. Ny fiarahamonina voahova nefany dia fiarahamonina ara-panahy ary ny ara-panahy dia mifanohitra amin'ilay fahafahamanjifa ary ny fiarahamonina ara-panahy koa dia fiarahamonina ara-pifandraisana. Raha nijerisika teo hoe ilay kolontsain'ny fahafahamanjifa mitarika ho amin'ny fifantohana amin'ny tena, amin'ny fanomezana fahafaham-pon'ny tena, ilay fiarahamonina ara-panahy izay tian'Andriamanitra hiovantsika kosa dia fiarahamonina ara-pifandraisana. Ao amin'ny Romanina 12:12 tsy hovakintsika eto fa manasanao mba handinika an'izany any an-trano any dia misy an'ireto teboka 5 ireto izay antom-pisian'ny fiangonana eto amin'ity planeta ity. Dia ny ao amin'ny 1 hatramin'ny 7 ny voalohany dia miresaka momba ny fiankohofana. Ny fiarahamonina voahova izany dia mifantoka amin'ny fiankohofana araka ny 1 hatramin'ny 7 amin'ny Romanina 12:12. Ny toy ihany kosa dia ny fanompona hitantsika ao amin'ny 1 hatramin'ny 9 izany. Ny fahatelo dia ny fifandraisana hitantsika ao amin'ny 9 hatramin'ny 10 ary ny fahaefatra dia ny fitomboana amin'ny 9 ka hatramin'ny 12. Ny fahadimy farany dia ny fizarana amin'ny 9 hatramin'ny 20 no ahitantsika izany. Averiko indray ireo teboka 5 ireo dia ny fiankohofana, ny fanompona, ny fifandraisana, ny fitomboana ary ny fizarana ireo no antom-pisian'ny fiangonana
eto amin'ity planeta ity, ary io ny fiarahamonina tian'Andriamanitra iainantsika tsirairay avy sy hoentintsika eo amin'izay tontolo misy antsika ihany koa ho amin'ny famolavolana vondrom-piarahamonina mifanohitra amin'ny kolontsain'ny fahafamanjifa izay iainantsika ankehitriny. Etỳ ampahamaraparanana ary dia indro misy torohevitra ho an'ny fiainana voaova ireto izay hozarain'ny taridalana amintsika tsirairay avy. Voalohany, izay lazain'ny dokam-barotra aminao sy ny antony mety hisafidiananao vokatra iray. Na dia be dia be ary ny dokam-barotra misarika anao te hividy, ohatra mahafinaritra daholo izay jeren'ny maso. Saino aloha hoe inona moa ny antony hisafidianako an'io? Izay vao mividy an'izany ianao mba tsy ho latsaka anatin'ilay fitaky ny kolontsain'ny fahafamanjifa. Faharoa, ampitomboy ny fifantohanao amin'ny olona. Manaova fanahiniana mandany fotoana miaraka amin'ny fianakaviana, miaraka amin'ny fiarahamoniny fiangonana, miaraka amin'ny mpiarabelona sy ny olombelona rehetra izay napetrak'Andriamanitra hifaneraseranao eo amin'ny fiainana. Na dia mampianatra ary ilay kolontsain'ny fahafamanjifa hoe vola ny zava-dehibe amin'ny fotoana, dia afantohy ho amin'ny hafa ny fijerinao. Ampitomboy ny fahafahanao manompo ao an-tokantranonao, ao amin'ny fiangonanao ary eo amin'izao tontolo izao. Aoka ho malala tanana amin'ny fotoananao, ny talentanao, ny harenanao ianao satria fomba tsara iadiana fitiavam-bola izany. Indrindra moa ny famerenana ny ampafolana sady mampatsiahy voninahitr'Andriamanitra ange ny ampim-pisian'io vola eo aminao io. Fahadimy, mankalazà ny sabata. Ny sabata dia mijoro marika hozy isika teo manohatra amin'ny fahafamanjifa. Mampatsiahy ny fotoana tsy midika io vola, manantom-pisiana lehibe kokoa sy fiainana tsara indrindra ianao. Ary farany, mandany fotoana miaraka amin'ireo zokiolona eny anivon'ny zavaboary. Rehefa mijery ny zavaboary mankotsika dia tonga saintsika fa haintsika ihany koa zavatra miforonina, dia atsapy isika amin'izay ny lanjan'ny famoronina sy ny toerana irian'Andriamanitra isantsika marina, dia mba hitodika amin'izay tena zava-dehibe dia ny fanondrenana ny fo izay mampifandray amin'Andriamanitra. Famaranako azy dia izao. Nantsona isika tsirairay avy amin'ny maha-kristianantsika mba hanolotra ny fiainantsika ho an'ny tantara hafa. Tsy ity tantara ity fa tantara hafa mihitsy. Mila miovy isika fa tsy manaraka ny fanaony hafa. Afaka manjify isika fa miaraka amin'ny fomba fijery samy hafa. Ahita ny fanantenantsika sy ny fanindrintsika ary mahay izy antsika isika ao amin'i Jesosy. Miala amin'ny fandaharam-potoanantsika mankany amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Hanome tombam-bidin'ny olona isika araka fotoana hitomboana, hanompoana, hizarana ary hankofana amin'ny fomba manohatra izay mety ho fanodikodiana izao tontolo izao. Iaina ho voninahitr'Andriamanitra izao sy ianao ao amin'ity izao tontolo izao ity izay mifantoka amin'ny tena. Ao koa tsaroantsika fa avy amin'ny fanarahana an'i Kristy sy ny fanoherana an'izao tontolo izao no hisian'ny fiovana. Ary izany no fiandohan'ny fiainana misy dikan'izay manandanja ho an'ny ankehitriny sy ny mandrakizay. Hoy izy ny teny hoe mangataka aminareo ary rahalahy no famindrapon'Andriamanitra mba hatolotra ireo ny tenanareo fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia fampompanay mety ataonareo izany ary aza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao fa miovaha fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Dia isika hivavaka. Riraina izay any an-danitra, tonga eto anatrehanao izahay mikatsaka ny ampitodika amin'ny fonay sy ny sainay amin'ny sitraponao. Ampio izahay metraka ny fanantenana sy ny fanindrinay ao amin'izay fikasanao ho amin'ny fiainanay tsirairay avy. Afao amin'ny fitaka izao kolontsaina sy moderna izay misy anay izao izahay, fa ampio kosa mba hiova tanteraka, hiova natiora, hiova endrika, hiova antom-pisiana ho voninahitry ny naranao reran'ny fiainanay tsirairay avy. Dia ho toavinao aminay izany araka ny hampenindra fonao. Amen.